fa miandrampiandra ny fanapahan-kevitra no mety hovanana tsy an'ilay daty ny 17 ny volana jolay anatanterahana io fifidianana be ny tanàna io efa miomakomana sy seritseriny avokoa ireo antoko politika samihafa manapikasana andray anjara ao anatin'izany fifidianana be ny tanàna eto Madagasikara izany fanampanazavana. Efa samy manomana avokoa ny lisitry ny kandidat atolotra ny fifidianana be ny tanàna ny vondrona sy ny antoko politika eto amin'ny firenena. Ho an'ny antoko miaradia amin'ny filoham-pirenena ny hery vaovao ny Madagasikara na ny HVM dia andalam-pamaranana ny fandrafetana ny lisitry ny kandidat araka ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rive Rakotovao. Efa vita mihitsy ny lista manerana Madagasikara. Efa mandamina azy mihitsy zazy zay eo satria aza tentsika efa scrutin liste marina eo le mera fa mipetapeta Tananarivo zao raha mbola any eo fa mety any amin'ny 80 mahery ihany anatin'ny conseil municipal. Any koa zany tena misy fifandresen-dahatra lehibe eo le mera fa raha tsy manana majorité anao anatin'izay sahiranakirana ny fitondrana ny tanàna geran'ny Madagasikara zany fa tsy eto Tananarivo rery zany anatin'ny anina dolika efa mamarana azy mihitsy zay fa io averina mandeha tsy hisy olona tereny zany. Tsy azo hidivirana ny sina fanambarana hery eo amin'ny antoko sy ny vondrona politika samihafa amin'ny fifidianana be ny tanàna. Raha ny feony hely tao anatin'ny herinandro maromaro ny fiarahan'ny antoko TIM sy ny antoko HVM amin'ny fifidianana be ny tanàna eto Andrenivohitra izay azo antoka fa tena hifandiran'ny hery politika goavana ny toerany be ny tanàna. Raha nanontaniana momba izay mitarika ny HVM dia toy izao ny valiteny nentiny. Hatramin'izao aloha dia tsy misy an'izay. Raha mbola tsy misy ny fanapa-kevitra ofisialy ho an'ny TIM sy ny HVM, efa laza tamin'ny fomba ofisialy fa hiaradia amin'ny fifidianana be ny tanàna ny Mapara, Havana, Maitsoa Asin'i Madagasikara ary ny VPM, MMM ao anatin'ny vondrona Alliance Républicaine. Raha ny zava-misy androany, nisy ny fivoriana izay nitanterahan'ny Alliance Républicaine ary nojeren'izy ireo tao anatin'izany ny momba ny kandidat atolotra izy ireo amin'ny fifidianana be ny tanàna.